fa eo amin'ny valanaretina pesta izay miana azo vahana indrindra fa teto Antananarivo no anohizantsika ny vaovao amin'ity alina ity. Samy nanatanteraka ny asa fanadiovana ny rehetra amin'izao fotoana izao ary tokony ho andraikitra ny tsirairay ny fitandrona izany fahadiovana izany sy ny fitandrona ny tanàna mba adio. Fa manana didy amin'ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo, ny kominina Antananarivo renivohitra ary ihany koa ny ministeran-drano izay mifehy Samva. Anaramaso ny fahadiovana eny amin'ny Fokotany eny an-dalambe, ny inspecteur d'hygiène ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra manomboka amin'iny herinandro iny. Anentana sy anoro ireo olona amin'ny fitandrona ny fahadiovana no ataon'izy ireo amin'ny voalohany, fa iroso amin'ny fanasaziana kosa avy eo. Nanambara ny ministra ny rano, ny fahadiovana sy ny fidiovana teo aloha, Roland Ravatomanga, fa anjaran'ny Samva eo ambany fiahiny ny ministeran rano, ny angovo ary ny akoranafo ny manala ny fako eny amin'ny dabapako sy manara azy ireny eny amin'ny toerana fidiobina izany. Tokony misy hoy izy ny tedi-bola manokana tokan'ity ministera pia ny Samva ity, ny vola omena izany Samva izany ahafahany manao ny asany. Manana statut particulier ny commune urbaine Antananarivo. Fa noho izay statut particulier zay ary noho ny alehibe an-tanàna dia Samva no natokana hikarakara ny fanariana ny fako. Fa manana andraikitra amin'ny fanadiovana ny tanàna nefa ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo boribory tany ao aminy. Nanatanteraka ny asa fanadiovana sy ny fanandrarahana ny ranom-panafody hiadina amin'ny fiparitahan'ny aretin'izy ireo tamin'ity herinandro ity. Ny tsirairay koa etsekilany tokony samy handray ny anjara tandrefy azy amin'ny fanadiovana fa indrindra amin'ny fitandrona ny fahadiovana. Tsy amin'izao fotoana mampisy ny valanaretina pesta izao ihany, fa tokony hita eo amin'ny fiainana andavanandro izany fahadiovana izany.